Angano atolotry ny aody Madagasikara ho anao ny tanalahy sy ny lambo. Indray andro dia tafahoana teo an-dalambe ireto lambo sy tanalahy. Ka nanatsafa ny lambo hoe orandray tana, nahoana kosa hoa ianareo no draiko fandeha avokoa na antitra na tanora e. Kely ny draiko, lehibe indrindra. Koa moa malempoka androso sa mikasa hiverina no mihozohozo toa tazoina avokoa ianareo mianakavy. Izahay no manao toy izao andren-dambo, mihevitra ny lasa ary misaina ny ho avy. Fandrao ny lanitra manindry mahery ary ny tany maka tanora. Ary raha mitsaikotsaiko toy izany izahay dia manome voninahitra ny any ambony satria izy ny lanitra irakofana ary manaja ny aty ambany satria izy ny tany diavina. Mety tokoa izany ataonareo izany, hoy ny lambo. Fa hoy ka andrian-dambo, nahoana kosa ho anareo dia miantraitraika sy mianjerazera fandeha ary izay zavatra sehatra anareo dia firainy ny vavanareo avokoa. Izahay manao toy izany andren-tany, tsy tianay ny mihevitra ny lasa na misaina ny ho avy fa izay tondraka ny homana anjara. Tsy mety loatra laza ny hevitrareo izany ry sakaiza, hoy andren-tany. No nefa nandeha kelikely izy dia namelon-dresaka indray ny lambo ka nanontany hoe mora misy zava-manatitra anareo andren-tany mba afa-mandositra ihany va ianareo sa tsia? Eny ka ninona moa izahay no tsy ho afaka andren-dambo? Ndeha ary hoe isika efa nalazakazaka hivadika ribongiry. Eny ary, hoy andren-tany. Fa aoka kely aloha aho hiakatra ery ambony hazo ery hitazana ny lalana fandrao misy zavatra andradrantsika eny. Noho ny tafakatra teny izy dia nodiny jerijery ny lalana, kanjo ny kendry izay amikinany teo amboziny lambo. Dia hoy izy, miezaha amin'izao ary e! Ary raha vantany vao hiainga ny lambo dia nitsipika nankeo amboziny izy nefa tsy hitany akory. No nefa kely sisa tsy ho tonga teo amin'ilay fanekena dia nitsipika tery aloha ny tanalahy. Nefa tsy hitany lambo akory ny nanaovany izany ary noho ny tonga teo izy dia kakafoana nahita fa ity ny tanalahy efa misiketraka niandry azy teo. Dia nikohy ny hevitry ny tanalahy ilay lambo ka nandidy ny taranany hoe ny taranako rehetra dia tsy maintsy mianatra mba ho miadam-pandeha sy ho malemy fanahy avokoa. Izany hono no nahatonga ny kisoa ho miadam-pandeha sy azo ompiana.